tompoko lahy sy tompoko vavy, miarahaba antsika rehetra tonga manatrika izao fotoana izao. Anio no tanterahana eto amin'ity toerana ity ny lanonana fanaovan-tsony ny fanavaozana fanarahanm-piarah-miasa eo amin'ny ministéran'ny filaminam-bahoaka sy ny classe Confucius de l'école Loptiny. Arak'izany dia toy izao manaraka izao ny fisotra fandaharam-potoana. Voalohany dia ho tanterahana ny fanaovan-tsony ny fitanana an-tsoratra ny fifanarahanm-piarah-miasa. Aorian'izay dia hiroso amin'ny fandraisam-pitenenana isika ka nomboka izany Ramatoa Filota Lejenerany no vondrona Loptiny. Manaraka izany dia hitondra ny lahateny amintsika Andriamatoa Minisitry ny Filaminam-bahoaka. Ary amaranantsika izao lanonana izao ny fiarahana maka sary ny fahatsiarovana. Tsy andry ela intsony ary isika fa avy hatrany dia hiroso amin'ny fanaovan-tsony ny fitanana an-tsoratra ny fifanarahanm-piarah-miasa. Andriamatoa Minisitry ny Filaminam-bahoaka, rahampotony manana herilala miakaja tompoko. Ianareo avy ao amin'ny Institut Confucius ny tale malagasy, ny tale sinoa, tolorakaja koa ianareo. Ianareo manamboninahitra isany araka ny sokajiny avy. Ny voalohan-teniko dia ny fiarabana, arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Iara-malala fa na dia efa elaela ary ny fampianarana ny teny sinoa teto Madagasikara. Anisan'ny tao anatin'izany ianareo tao amin'ny polis-pirenena malagasy. Dia nihitatra be zany noho ny taty aoriana, ka noho izany ny zavatra teny atao aoriana fiarabana dia ny fisaorana manokana. Isaorako manokana ianao Andriamatoa Minisitra, noho izany fitarana natao be dia be tao amin'ny fampianarana ny teny sinoa. Raha teny sinoa ia dia efa nampianatra elaela taona izahay, fotoana elaela izahay. Fa kosa noho ny fisian'ny Ministra Rakotoary manana herilala dia nahasokatritsika ny tany Atsirabe, nahasokatritsika ny tany Fianarantsoa, nahasokatritsika ny tany Tamatavy, nahasokatritsika ny tany Majunga. Ary dia mino fa mbola hihitatra lavidavitra be kokoa ny fiarah-miasa. Tsy voatery hoe ny fampianarana ny teny sinoa ihany, fa mino fa hihitatra be dia be mihoatra ny fampianarana ny teny sinoa ny fiarah-miasantsika. Mankasitraka indrindra Monsieur le Ministre. Faharoa manarakaraka an'izany ho anareo tsirairay izay manana toerana dia akasitraho koa ny nanananareo fahafoizan-tena amin'izany fianarana ny teny sinoa zany, satria raha nay mahalala fa tena sarotra ny teny sinoa.
tomboko lahy sy tomboko vavy. Tsy hanao lavabe teny mihoatra diso be dia be eto fa angamba izy ty atao hoe fifanarahakasa tsotsotra mavesatra ihany. Koa raha sitrakareo aloha fakasitrahantsika n'Andriamatoa minisitra manokana dia mangataka teka mamy feno dia feno avaranareo an'izany minisitrintsika mahafotolo zany. Eto ankoa ny itenenako izara mafaly soso bompion PDG ny groupe Fotini izay mbola mamerina ny fanomezam-boky fa nao ny herinay rehetra zay miaraka amin'reto tale sinoa sy miaraka amin'ny tale malagasy ny Institut Confucius. Makasitraka makatelina tompoko. Makasitrana fena ianao Ramatoa Filoha Jeneraly tamin'ny lahateny nentinao teo. Zao koa isika dia hiaino lahatenin'Andriamatoa Minisitra ny Filaminam-bahoaka ko manasanao am-panajana tompoko matateraka izany. Ramatoa Tale Jeneraly ny groupe Le Petini, ianareo tale eo anivon'ny Institut Confucius, Ramatoa Priska zay tale malagasy, Andriamatoa Oezo zay tale sinoa. Isika staff eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka, ianareo mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka, ianareo eo anivon'ny fampitam-baovao, tomboky lahy sy tomboky vavy anjaina isana izay manatrika izao lanonana atao eto izao. Izao fifanaraha-mpiara-miasa izao dia mariky ny fatokisan'ny sehatratry ny akina sy ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'ny fandraisana anjara mivantana izay imatimatisan'ny lototo anatsarana trano ny tontolon'ny asa mampandrina ny fahalemana sy ny asan'ny polisy-pirenena malagasy manokana. Isaorana manokana ny école Le Petini izay misy ny école Confucius ao anatiny, izay efa niara-niasa hatriniena tamin'ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka izay nanomboka tany ho any amin'ny taona 2020 sy 2000 tany ho any. Ny amin'ny fampiofanana ireo polisy-pirenena tamin'izany fotoana nisa 70 nianatra ny teny sinoa, nianatra ny kolotsaina sinoa. Taty aoriana zany hoe tany amin'ny taona 320 sy 2000 dia niampy ny fahafahan'ny polisy-pirenena ary nitombo dia nitombo nisan'ny polisy lina tamin'ny fampianarana sy ny fianarana ny teny sinoa sy ny fianarana ny kolotsaina sinoa. Satria tamin'izany taona izany dia ny totaly eo amin'ny 20 eo ny polisy misandrahaka amin'ny faritra anankidimy. Ao ny faritra eto Analamanga, ao ny faritra Atsinanana misy ao Tomasina, ny faritra Boeny ao Mahajanga, ny faritra Matsiatra Ambony ao Fianarantsoa ary ny faritra Vakinakaratra ao Antsirabe. Reo tanàna ireo dia misy polisy mianatra ny teny sinoa sy ny kolotsaina sinoa daholo, ary izay no anolorana fisaorana ho anareo tompon'andraikitra teny tota manatrika eto amin'ny fiara-miasa fampitana fahalalana amin'ireo polisy-pirenena amin'izany fianarana ny teny sy ny kolotsaina sinoa izany. Izao fifanaraha-mpiara-miasa izay vita sinoa izao dia ahafahana manohy sy mampiroborobo hatrany ny fiara-miasa amintsika rototo amin'ny fampianarana ny teny sinoa sy ny indrindra ny fahalalan'ny polisy ny kolotsaina sinoa. Ina moa ny antony ianarantsika amin'izany teny sinoa izany? Tsy izoviana amintsika intsony ny toerana raisin'ny firenena sinoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy dia isan'ireo firenena lehibe ary azo lazaina fa matanjaka amin'ny lafiny rehetra, ary maro ihany koa ny teratany sinoa izay mifanerasera amintsika malagasy eto Madagasikara. Mila ravinahitra ary miparitaka
manerana ny Madagasikara reo teratany sinoa ireo tsapa ary tsy azo lavina malohan'izany fa tena ilaintsika etanivon'ny ministera ny filamonina vahoaka ny polisy pirenena amin'ny ankapobeny ny fifehezana ny teny sy ny kolotsaina sinoa. Izany dia anampy be lehibe amin'ny fanamorana ny fanatotosana ny andraikitsika amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana amin'ny fanaraha-maso an'ireo teratany vahiny zay miditra eto amintsika. Reto misy santionany fotsiny ahafahantsika maka-tsaina ny antony mahazava-dehibe ny fifehezana ny teny sinoa. Anisan'izany ohatra ny fanampiana sy ny fandraisana amin'ireo teny sinoa izay maro no mpiara-miasa mampandroso raha-tekoarena Madagasikara mampiasa vola eto zany dia tonga eto mbola tsy mahay afa-tsy ny teny sinoa dia ahafahantsika polisy pirenena manampy sy mandray azy ireo dia ilaina ny fahafantarantsika ny fifehezantsika ny teny izay tenena. Eo ihany koa raha sanatria misy teratany sinoa manao fandikan-dalàna dia manampy be lehibe ho antsika mpanao famotorana ny fahaizana sy ny fifehezana ny teny sinoa. Ary indrindrandrindra amin'izao fotoan'izao araka ny teny teny sinoa dia isan'ireo firenena efa lasa lavitra amin'ny lafiny rehetra dia ahafahantsika ihany koa mifehy an'ireny fitaovana izay vita avy any amin'ny firenena sinoa amin'ny alalan'ireo fitaovana sy teknôlôjia avinena fikariny zareo izay. Tompokilasy tompovavy ianareo mpiara-miasa eto anivon'ny école Confucius sy ny institut Confucius, maniry koa raha maniry ny ministera ny filaminam-bahoaka ny tohizan'izao fiara-miasa izao sy indrindrandrindra ny ampiroboroboana izay fiara-miasa izany manerana ny Madagasikara satria maro ireo polisia no liana any amin'ny faritra maro any ny aniry ny fe sy hianatra an'izany teny sinoa izany dia mitodika aminareo izay tompoko ny amin'ny ampitomboana sy hanatsarantsika hatrany an'izay fomba hifehezantsika izao ka isaorana ary ankatoavina sy ankasitrahana indrintsika amin'ny fahavitana ny fifanaraha-mpiara-miasa izay fa izay moa no tena antony pisiny dia makasitraka anareo indrindra tompoko amin'izay zavatra izay. Zay no lama zay mifoy fa mamerina fisaorana antsika rehetra tonga nanaritra sy nanome voninahitra n'izao fotoana izao koa dia makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy. Thank you.